dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana ako ny kandida larina fa 520 amin'izao andro izao ry zareo a efa mila miomana isika fa ho avy ny faradoboka amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny sabotsy ny fotoanantsika eo amin'ny kianjabeny Mahamasina eo foantsika efa hitantsika tsara ny zavatra natao tamin'ireny dingana voalohany rehefa tia fiodonana faharoa dia efa tazomitsika le fahazarantsika fiomanantsika zao tsika dia efa mandamina amin'ny programa rehetra raha ohatra ka misy fivoriana hony amin'ny sabotsy dia resao le olona hoe ory zareo faradoboka kosa ne amin'ny sabotsy alors angatsy atao amin'ny sabotsy ilay fivoriana fa alao atao amin'ny lahady fa alao aloha amin'ny sabotsy andeha amonjy faradoboka dia zao ny teneniko aminareo hoe zao dia efa teneniny namana rehetra raha ohatra ka tsy mahita an'izao fandarana zao izy dia andefaso SMS andefaso telefona rehetrarehetra zay ny teneniko anareo hoe miara-mientantsika amin'io faradoboka io amin'ny sabotsy zany efa tsy ela intsony dia averina foana mitondra sakafo maivamaivana satria ny vavahady be dia misokatra amin'ny 8 ora maraina no misokatra ny vavahady fa ny fetintsika dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro dia azadiny ny elo ny akanjo mety mafana amin'io dia manaova akanjo maivamaivana ny elo indrindraindrindra ho avy ve ny orana mino fa ohatrany tsy ho avy io orana io noho izany dia efa mivonona ihany tsika amin'ny elo ny sakafo maivamaivana hojerevana ihany avy eo nareo hoe inona ny sakafo nyoentinareo dia mba ifampizarantsika eto satria tadidiko tamin'ireny fiodonana voalohany reny misy nitondra dia nisy ny tsy nitondra dia nifampizara mihitsy ary tsika tamin'izany fotoana izany zay ny tenentsika hoe ho ataontsika tsara ny ambiansa amin'io asabotsy faradoboka io fa izao aloha tsika dia anaraka ny dian'ny kandida larana fa 520 Marc Ravalomanina tany Camp Robin any amin'ny RN7 zany any amin'ilay fisotroana ronako andao arahantsika ny sary Camp Robin. 520 Marc Ravalomanina 520 Marc Ravalomanina dia isaryn'ilay manao lalana omboaritsika lalana rehetra mampitony commune ty azonareo ila tiako ao amboarina be ny lalana mba ahafahantsika manenjika andreny olona manao ratsy sy ny dalo reny aza matahoana dia eo ny sariny dady teny dady ty azonareo io io Marc Ravalomanina larana fa kandida larana fa 520 dia eo misy toerana malaza zay azonareo tsara dia zao fantatro ianareo ty fa mila
fiarah-miasa amin'ny zezika ho an'ny mpamboly ho amin'ny masomboly ho karakaraina daholo dia koa reo ankizy ireo amena kitsika ay ankizy tapo ia tabidinareo ve kitapo iny tabidy hapody ny dada koa iny amizao ame orakoraka re dada zika azafady andrazy hoe ho tadidinareo koa fa iny hapony tegna sika roa iaby zay maha tadidiny zay amin'ny herina pitso amin'ny herina pitso tonga ny ariva amin'ny 5 sasany miverina amin'ny bureau de vote sika ambesana tsara ny vato isaky ny miteny hoe 25 dia sika manao hoe 25 dimamboapolo ha voaisaby ny vato de lan dada inavy ny programme ny dada avereno zay lazaiko ary manamboatra ny lalana mpandrimpahalemana manome sakafo manome kit scolaire manome zezika manome iro na mpiadanatsika efa samy tondro izy roa reo ko mahaiza mampita nanao akory ny fiadanatsika tamin'ny andro fitondrany dada nanao akory tamin'ny teteza mitaka dia tsika de tsay veveo amin'ny karogna fa itsika de malohana ny dada hatramin'ny farany ary tsika tsy miala amin'ny dada eny ary misaotra to place toko fa misaotra ny ray aman-dreny filohan'ny repoblika Marc Ravalomanana mamangy atsika tentsotra no bareta misaotra an'ireo délégation rehetra tonga afaka foy ho afaka ny sivy taona naharary atsika nampitomany atsika manomboka amin'ny heriny fotsy mifidy narefa 5 Marc Ravalomanana marary loatra izika sivy taona Tiro mazava, teknolojia assassinando fisotro madio Bialambuli, bizarratani Ravalomanana raiky fo mavitanzany Kanoni safid, mais tadid Fisika valuni, nanakubaka mavas mangit Aminao iaraky ifily Zaho tsy miala amin'ny dada, iha tsy miala amin'ny dada Iza sianao andeha ifidy 19 Desambra, Marc Ravalomanana Panangana vatsipandava, tsipandava Olo tafiamanana, midy Ravalomanana Panangana fahatsimpandrava isika fidio ny candidat laharana 5 eto moa dia averina aminareo hoe tany Camp Robin iny sary iny eto dia averina ihany fanentahana amin'ilay faradoboka amin'ny sabotsy ho avy izao dia entanitsika ho atsika mampiasa FB dia efa resao ao ataovy publication amin'ny faradoboka zany ny fotoana eo mamasina zavatra ohatran'izany fa za miteny aminareo fa tena miantefany amin'ny olona reny zavatra reny noho izany ho atombotsika sady indray koa ny fiarah-miasa ho amin'io andro asabotsy ny faradoboka io ka izao ndraitritsika dia anaraka ny dian'ny candidat larana 5 tany Ambositra Aransary ary 5 Marc Ravalomanana 5 Marc Ravalomanana
Rabanareo izay mpanao gazety eto faritra Moromania eto an-tampon-vilany ity amin'ny androny ity. Raha ny fasafasy nataony Rajoelina sy président Ravalomanana izay nanerana an'ity Madagasikara ity zavatra hita izay le sotoavy na ny maha ray aman-dreny manoloana ny zanaka fa tsy adala akory nametrahany eto zao ray aman-dreny sy zanaka karaha zavatra niseho tamin'iny dia hita mahitsy fa nany fitaovana netiny any Rajoelina komandy avy any velany fa tsy manana ny tenany izy raha ny teny teo amin'ny tele teo fa Ravalomanana dia izay zavatra notaniny azy dia valeny tsy isy fitaovana fa ny vavany fitaovana da mpandresan'ny lahatra ny Madagasikara izay nihaino sy nahita ny fandarany izay ny fahitako an'iny koa mbola lazaina fa mbola hanao fasafasy amin'ny Ravalomanana hitanao rehefa nairegny le vola hoe le 4 milliards zay nagnapian'ny Ravalomanana lazaina fa tsy misy nefa mivoaka ny gazety fa miariary fa nagnomeny vola zay fagnasoavana ny tanàna Antananarivo indrindra fa ny commune Antananarivo amin'ny trano commune Antananarivo mazava dia mazava reny fa miariary fa lainga fafa lainga lainga daholo ary mahafantatra na ny ety ambanivohitra azy amin'ny zavatra misy tamin'ireny zay no azo ambara aminao ko aotrika malagasy tena hanapa-kevitra marina fa tsy hanandrakandra ny raha rahampireny ity tsy handrakandraniny fa tena tokony hanapa-kevitra tsika amin'ny fandrasahana ny vatony marika Ravalomanana zay ny teninay eto am-bositra ny teknisiany ny fampandrosoana rehetra ato anatin'ny faritra ary ireo tambazotra rehetra ny teknisiana fampandrosoana rehetra dia fa hanorotana ary ny fampiantso io tambazotra io hanohana sy hampandany ny kandida marika Ravalomanana satria fantatra fa ireo mpisehatra rehetra ireo dia misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ary marika Ravalomanana ihany no afaka mitsinjo sy mijery ny tena fampandrosoana marina eto amin'ity firenena ity ka zahay eto Moromania dia efa vonona amin'izany fampandaniana izany ary antenainay fa vokatra zay ho azy ato anatin'ity faritra Moromania ity dia betsaka tokoa ary tonga ny fandriam-pahalemana izay andrandrany vahoaka rehetra vokatra ihany koa ny vokatry ny fambolena sy fompiana dia hoampy ny sakafo eto amin'ny faritra ity noho ny fiaraha-misalahy amin'ny président marika Ravalomanana sy ireo teknisiana rehetra mivotrina anatin'ny tambazotra eto amin'ny faritra Moromania. Ny kandida marika Ravalomanana faharoana araka zay ihany koa moa zany hoe fahamatolana hafa ihany pertanana ny commune urbaine Ambositra mena fitenenana kely zareo zany solotenany amin'izao Andrezov ny momba an'le ady hevitra dia somary mahagaganay fotsiny hoe rehefa tena mifanatrika misy fanontaniana tsy voavaly ohatra tamin'izany misy fanontaniana teo momba ny resaka fitrandrana solika somary gaga ihany fa
valitenyana fa va amin'ny candidat intellectuel dia resaka momba ny herinaratra indray mivaliana nisy fanontaniana atao ohatra momba ny area de Madagasikara de resaka maquis de Madagasikara ny valy de eo zany zay sahiratsaina ihany hoe indrindra tena mampiay anay amle IEM dia mahita an'ireo teratany vahiny maromaro de matahotra sady zahay hoe misy sandany ve zany ty resaka IEM ty satria ohatra ny teratany vahiny tena manana andraikitra feno ao anatin'le izy zay ngamba ny zavatra vitsivitsy azo lazaina mahatonga anay nanoana candidat Marc Ravalomanana. Monseigneur Tatia, pour la nova gâteau d'anniversaire qui va. Kada tena mfaly tonga aminareo eto Mosy ary manantena aho ny atonga avanay aty dia hanao propagande hoe fidio aho ny 27 volana Desambra. Mahatonga anareo aho tikaka reto ny candidat dia zao. Jereo tsara! Tandremo sa tale ambony ariny jerena fa nambany Panota le ambony fa nambany ny mpibebaka. Dia zao io ty le lalana 25 2020 io akaikilo ny amboarina lalana zay zao ny adevitro mopera fa 7 eo hoe amboarina lalana ty afatra diocese ty amboaritsika daholo amin'ny fahatany aty. Dia io sarin-dady teny izay io dia manaraka asina X io le izy hoe tena mifidy an-dady anao tena asinao X le tena anao vity zay dia jerena ambadiky rizy io misy signaturena en bureau de vote anankiroa tsy maintsy misy io mba ilazana fa hoe tena tsy mbola précoché le bulletin dia avy eo afototra tsara za tena faly ama dia misaotra betsaka fahatongavanareo tapitapoka toy izao tena zay ao arinany 19 mana tena zareo atany zao malaza mihitsy avy matavatra anao dia mino fotsiny any aiko eo tonga eto aminareo koa zay aizary alefa aiza le ray aman-dreny io ao melanao ray aman-dreny fitenenana io re dada
mpanangana fa tsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Hitantsika tamin'ireny hira tany ambositra ireny fa tena aredana tokoa ny fitsingerenan'ny taona naterahan'ny kandida antsika laharana fadimy amby roapolo rapitso ilay izy fa androany dia efa nataony firarintso noho izany tsy misy manakany antsika mihitsy mampiasa ny Facebook ny mirarisoa an'ny kandida laharana fadimy amby roapolo zay akalaza ny fitsingerenan'ny taona naterahany izany fa izao aloha dia anaraka ny sary ny dian'ny kandida tany mahazo arivo fandriana andao arahana ny sary. Dimy amby roapolo Markaravany manana. Dimy amby roapolo Markaravany manana. Lalana aloha satria raha vao misy lala dia efa avy eo fandripahalemana raha tsisy mihitsy ny lalana sarotra manenjika ireo olo-dratsinao reto ahoana nanenjena azy ke ianao raha manatotaka ny tôbila dia mihitsy koa izy lasa lalana tsy maintsy amboarina dia misy karazana lalana misy ny lalana goudron zay lalam-pirenena ny Cameroun, misy ny lalan-tany, misy ny lalana communal hoe entre samy commune dia misy ny lalana ataontsika mampitohy-tanàna fotsiny ireo lalan'ireo zany misy teknika vaovao zao fahita dia hividanana concasseur fotsiny ny olona tena gradeur anankiray izy na fitaovana mipetrako amin'le région vita daholo manadiony io dia valie be nge voly taloha iah tamin'ny 5 sy 4 arivo dia 2 arivo ariary dolara lay amintsika miresaka zao 4 arivo ariary zay ny dolara ray dia ny dévalue zany io dia izay koa ny fitsabony maheno mihitsy azy toerana rehetra naleko fa aza marary any marina amin'izao fotoan'izao fa tena mijaly le olo dia zay ny tsy maintsy jerevana ary manarakarak'izay ireo vehivavy zay tena malala fahasahiranany tanàna jerevana zay fomba amezana zavatra n'izy ireny asan'izy ireny mironana asa satria zao nisy firenena ty Afrika nanome vola kely fotsiny namena an'ireny vehivavy ireny dia nisy fikambana amin'ny vehivavy ireny nanao asa tena namokana be ilay izy dia hitady banka anampy manokana mihitsy ny vehivavy sy ny tanora tady amin'izay zao amin'izao fotoan'izao ary ahita fa dia matahotra nareo ahita an'izay fa inareo koa nefa tena mametraka tena fampatokisana hoe mamokatra izy zao manao asa tanana izy manao toa zavatra izy mandrary izy dia alefa tsika makany États-Unis na ny Europe reny na ny zay andefasantsika izy zany dia miverina indray vola anareo rehefa avy eo za zany mitady le lalam-barotra fa nareo manao an'lisy ambady ty amin'ny vodindray jereva ato ambady ty zany misy signature tsy maintsy voasigny ny membre bureau de vote anankiroa lampianatra zany misy signature ao dia efa vita zay valina tsara landada azonareo dia zay dia eo amin'izay aloha anetana zay boto amin'le hoe ahoana ny arovana an'le vato satria tonga ny olona vidy tena mandany fotoana nefa ne tsisy miaro ny vatotsika mpanangana fa tsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo. Raha ny fahazarantsika hatramin'izay moa dia hoe misy olona manalitra hira ho fanohanana ny kandida laharana fadimy amby roapolo dia tao koa nisy nalefa tonokalo ireny hira ireny dia androany zao mbola nisy nanatitra hira vaovao indray fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy hira tsy anjery fa nandihy di soradi no natolotra ny tarika mpandihy divin ho an'ny kandida laharana fadimy amby roapolo dia misy sary kely mba natolotra zareo hoe mba misy soradi izy amin'ny malala fa mety ho ataontsika io amin'ny faradoboka fa dia natolony ho antsika ho an'ny kandida laharana fadimy amby roapolo izany soradi izany niezaka ihany zareo mba naka sary kely mba ohatrany hoe ampisehoany hoe ohatrany ahoana izany soradi izany fa raha piso angamba le izy ny tena mandeha eto amin'ity fahitalavitra ity fa eto koa mba misy teny kely avy any amin'ny tarika divin andao arahana sary manona ny candidat K25 ny groupe divin satria maromaro zahay eo efa niaraka tamin'ny dada foana hatramin'izay no zay koa mahita ny asa ataony hatramin'izay no mahita ny fahamatorany mahita ny expérience-ny zay ataontsika hoe nanome fandrosoana tamin'ity firenena ty dia
ohatrany hoe tapa-kevitra zany zay hoe anohana ny dady satria efa tao anatin'ny sainay ihany izy a dia zao zay tena hoe nenay izy 19 décembre zany a numéro 25 daholo a ho anareo zay mbola tsy resy lahatra efa reto zahay a anisy lahatra anareo amin'ny 19 décembre ito le asiana iky za io eo amin'le malalaka eo amin'le numéro 25 tsika tsy miala amin'ny dady ka 25 tsika tsy miala amin'ny dady lany dady aza dino a miara mandiha aminay a efa misy dina tolotra ho atsika malagasy rehetra aneo a tsy akanavako io na iza miara mandiha aminay satria efa tena dia mahafinaritra nomena anareo noho ny fanohanana ny dady fanohanantsika ny dady a dia mandihiza finaritra daholo hitatsika amin'izay ny sary reny fa ny mpihira mpandihy mpanao tsianjery a dia manohana ny candidatsika laharana fadimy amby roapolo avokoa amin'ny sabotsy ny fotoanantsika noho izany dia nyzao a dia efa ataontsika ny fiomana hoe inona ho akanjo hoanaovana amin'ny firy ny tokony fo iny tokony atory aloha ny zoma satria ny sabotsy ny apitson'io dia hiatrika an'izany faradoboka lehibe zany tsika eo amin'ny kianjabe Mahamasina amin'ny 7 ora maraina misokatra vavahady a fa ny fetintsika dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro noho izany efa vonontsika amin'ny elo sy ny akanjo maivamaivana satria hitantsika ny hafanany ny andro amin'izao tapitra amin'ny fandaharana rapitso amin'ny verina eo indray a dia mitafatafa eo tsika dia ho hitantsika indray hoe taizany candidatsika ndao ary eo velomo alefa data alefa data alefa data alefa data Dimy amby roapolo.